efa be loatra ny zay hoe fomba fanampitehana fireny zay de ho vitanao anatin'ny roa volana ve zany amiko zany roa volana zany fampanatana pôkatsy zany fa tsy ho vita ao anatin'ny roa volana ny tena hoe fanadiovana misy eto tsy ho vita fa karazany zavatra hoe ampanantenana fotony hoe tapitra tsy navita azy nare olona de sorona de tonga am'izay mpanao ampimamba iverina zay zany ny tadiavintsika eto firenena madio no hazarenina hoy ny minisitra teo aloha ny jeneraly Désiré Ramakavelo matoky indrindra ireo voatendro minisitra ankehitriny izay hita ny fa samy potipoitra ny tsy mety teto amin'ny firenena ity vavolombelon'ny tantaram-pirenena ity atongavana amin'izany tena fanovana izany raha ny faneho-kevitra nataony tsikerange tsy maintsisy tsy hitovy hevitra daholo ny olona fa ny afo fotsiny fijeriko aza vitsivitsy maromaro am'ireo ministra nytendreny olona tena samy teny ary tena samy tsikera la zavatra tsy mety napotika ny firenena minsy manantena fa tsy vadika amin'ny teniny meny reo olona ireo ary tena tondra fiovana fahatsara-piainana eto firenena anisan'izany ny zavatra tena isy fiovana de ny kolikoly ny olona mpanao kolikoly mpanao ampimamba ny volam-panjaka sy ny sisa ny amin'ny voalohany indrindra aloha de ny fanadiovana efa potika loatra le firenena tsy maintsy diovina fa rehefa tsy madio tsisy fanarenan'izany resaka fotsiny anarina nefa ny loto mipetraka eo ihany kely manao fandarana ankapobeny Roland Briton no anetana fandarana miaraka amin'ny vahiny tsika teo andreo matoa Pierre Lenoble maro satria tena ianao de efa nitety androm-panjakana koa ianao na taty amin'ny exécutif ianao na teny amin'ny législatif satria tamin'ny andron'ny transition de tao anatin'ireny ataontsika hoe institution na hoe organe constitutionnel satria isan'ny nahafantarana anao zao faraparan'ireny de isan'ny tarika ary ianao nataontsika hoe voalohany ny tantana ny HCDED tao amin'ny fotoana zay nijoroany arakaraka ny lalam-panorenana taona folo sy roa arivo iny raha-pirenena eo resantsika zay rehetrarehetra fa raha mba sitraka ao mba iresaka foa mikasika an'io ataontsika hoe marina fa fatseotsony ianao satria mandara inao renouvelable ianareo zany tao amin'ny HCDED fa mbola tsarony eto tamin'ireny fotoan'ireny fa ohatra ny saraka tamin'ny romoromo ihany tao raha mbola tsaroko le zavatra nisy tamin'izany fotoana zany fa raha mba sitraka ao mba te hiteny fotsiny hoe en matière de démocratie ny sy ny hoe état de droit zany fanjakana tandalana raha hiteny aki zany tamin'ny zavatra vitanareo hoe raha inona mba hoe anjara-biriky tena hitanareo mba hoe nentina nanajariana zany ataontsika hoe ny démocratie sy ny tantandalana teto Madagasikara mba mahatsiaro ve nareo hoe tena mba ahoana ny filazan'izany amin'ny teny malagasy mazava hoe nandry ny saina tao anatin'le mandahanareo oe misaotra anao namana Brito alohan'ireny aloha androany raiky amin'ny telopolo octobre 91 fantaratsika zay tantara zay teo nisy ny convention de 31 octobre 1991 nafahatsika nitondra ny transition tamin'izany fotoana zany ankehitriny moa atsika eo atsika zao mikasika ny HCDED fantatrao tsara moa fa natsonjay ny afara satria zahay tsy asatra miteny hoe tsy mety ny fanakanana ny olona tsy hivezivezy eto amin'ny tany satria tamin'ireny fotoana reny nisy ny fihetsiketreha nataony mpanohana ny président Ravalomanana tany Varadrantany tany iny faritra misy anazy iny manjakalina de ny sakahana tômôbila avy any Antsirabe tsy mahazo mandeha tômôbila avy any Moramanga zany ny zava-nisy de ny teny moa zahay hoe tsy démocratie zany tsy fantatra akory iny dia le olona andeha ty de fa sakananao eny de tao anatin'izay de misy olona sakanana tsy mahazo mandeha tsy mahazo mivezivezy apetraka zany dola tsy nisy ny démocratie ary ny teny zahay nafindra ny olona tao ambotro manjaka alefa any Bevoay de mbola ny teny koa zahay tsy mety io satria ahoana moa ny olona ty merina alefanao an-tsakalava ty tanindrazana ty toerana mahabe andry zareo alefanao any marina fa samy eto Madagasikara kanefa kosa tsika eto Madagasikara dia voafaritra ny toerana misy ny foko tsirairay izany dia seka niteraka lonilony taminay sy ny fitonana tamin'izany ary zay ny sotsoro mamba ny sarahanay de zay zavatra zay
hoe nanahoana nareo satria mbola nisy ihany koa mety amin'ny fanazavana ianao le raha teo ny ovina teny mera-pirenena hitondra ny taratasy nareo nakany amin'ny ACC tamin'ireny fotoan'ireny reny dolo a tsy tiandry zareo taminay satria nandefasana olona mihitsy ny za tany an-tranoko so de hoe tsy asanareo kosa le izy asanay zany satria le olona mitaraina ty aminay de zay mampita an'le izy satria zay mahana droit zay zavatra zay de zay dia nandefasana olona taty aminay atrano a hoe stomy io dossiernao io malaraka zany telefona de ozy za hoe tsy afaka misitona an'io zay satria tsy dossiernay io a fa dossiern'reo olona reo nampiarahany taminay tenenyreo a reo député tam'izany fotoana zany teneno tsy hitondra an'io asoro taratasinareo zay zava-nisy tam'izay zany hoe misy zany atao hoe koby-soroka fotsiny tsy manaraka ny lalàna azony ataony hoe raisiny izy tonga de rejeteny fa tsy hoe sotomina da taratasy tsy mety zay zavatra hitasika tamin'ireny fotoana reny fa tsy satria moa le nisan'ny fifandirana taminareo hoe tena asa hoe mety mba hitimo ianao mba afaka manazava fo hoe raha ny fotoana tokony fepitoana isanareo raha tokony tany amin'ny septambra tany de taty amin'ny mois de mars nareo de hoe miravinareo ary nitratrehatra mihitsy ny tompona andraikitra ny secrétaire général amin'ny président adjoint moa zany tamin'ireny fotoana reo tadidiko tsara iny moa zany fantatsika fa iny rangahy iny zany a dia tsy tantiny zany le zavatra nytenenina satria izy moa zany tsy fantatra na matadidy ny tantara na manao ahoana fa ina nisan'ny naneraka ny président tao ary iny efa farapara ny président vo tena tonga saina hoe tena fitandry zareo a efa tsy mety tsony ny olona efa tezitra satria iny no manao la pluie le beau temps ozy zareo iny rangahy iny ary iny nanimba mihitsiny ny fitondany président enao andisy nanamarina lisy satria ohatra nandefasany IGE mihitsy nareo nandefasany IGE za inona ny afarany lisy ka justement zay moko tsy fahaizan-javatra matonga ao aminay IGE de manontany aiza ny conseil d'administration nareo ny assemblée ve moa manana ny conseil d'administration ny SIDA ve manana conseil d'administration tsy fahaizana le izy ndesy nanenjika fotsiny fa tsy mandinika hoe inona moa lalàna fehandreto olona reto de tsy hita le izy avy eo azony mbola diso koa izy satria décision nay collégiale tapaka ny be sy ny maro io ny décision de lasa de farany tsy hitany natao raha atso raha mpiantso aleo ho anareo atso dolo zay rehetrarehetra fatria io décision nay rehetrarehetra de tsy hitany izy de mbola nitady zavatra hafa ndray izy ambonin'izay de nalefa tany amin'ny CDBF mo le ry 67 nalefa tany de anareny hoe tsy manana droit hamoaka arrêté de ho zao hoe ary izy anao any arrêté ndray zay nga organe rattaché zay tsy rattaché amin'izany izy zahay mamoaka ny arrêté ny nay ao fa ny décret kosa tsy azonay avoaka de mbola menimena ary izy ankofre anareo zay tsy manana coffre fa volanay amin'ny trésor tsy mety zany tokony anana coffre anareo tsisy vola very tao zay ny zavatra hitanao zany misy famafao be tao anatiny tao ny lalavanina be mihitsiny jusqu'à ny afara tam'izao nisy fiatraikany tamin'ny ataontsika hoe satria raha tokony no septambra nareo taty amin'ny volana mars manahoana ny mpiasa tao anatin'izany raha iresaka hoe karama sy ny mena karama tsisy mihitsy tsisy ny maolona ny olona tsisy mihitsy ny tao ary le izy zany resaka verbal fa tsy resaka écrit de tonga de hoe tsy mahazo miakatra nareo zay zava-misy zay manimba zavatra zay engany mbo tsy aroa an'izay tsony tsika manaraka fa fanaran-dalàna no misy tsy manara-dalàna ny zavatra nataony tao efa tsy manaran-dalàna ihany ny gouverneur aiza ho aiza anaty constitution milaza misy gouverneur zany tsisy an'izany ne afanto amin'ny ACC kosa tamin'ny andron'ny président Eric Rakotoarso président Lenoble nilaza hoe ohatran'ny hoe mba fiatsoana fotsiny le gouverneur fa manao ny asa manontolo ny chef de région ka tsy afaka apetraka anatin'ny signature io nefa anatin'ny signature de mipetraka gouverneur raha ohatra ka fiatsoana fotsiny izy tsy maninona fa napetraka anatin'ny signature rehefa mandeha mataratasy de gouverneur tsy mety zay tsy manara-dalàna mampitatsika zay amin'ny raharaha ao anatin'izao fotoana zao zay resahana mikasika hoe fanavozana manao refondation sy ny sisy ohatra ny tetena ve ianao zany fa hoe mbola afaka foazana reny dossier reny mba hantsiana na tsy haiko zany resaka tsy fanarahan-dalàna resahanao zany mbola afaka iverena zany sa hoe efa tao pejy mivadika io fa aloha mibanjana zavatra vaovao
tsy fanaran-dalàna aloha tokony ahitsy anitsinitsika no avy tokony misy refere matetika tsika zany tsy miresaka ny lasa eo ny olanatsika tsy mijery ny lasa mahistorien anay lazaiko an'izay ny tantara ny natao anitsina ny dia rehefa anao tsy mahitsy ny dinao amin'ny tantara de very foananao ozy hoe ninga ray aman-dreny be mojajoana raha vao fandiso ny bokotra anao aty ambony de mifandiso hatrany ambany de tsisy zavatra milamina zany ohatra ny anankiray de safotsafo sirifsatra tsy azonao ahitsy de mivaralila de mivaralila zany zay zany le izy kefa mivaralila hatrany ambony le izy de mivaralila ziskany ambany any zay ny zavatra anankiray azotsika atao zay mamoa reny zavatra taloha reny anitsitsika ditsika atsika zao nao refonta ny zavatra misy dia constitution aiza moa iainatsika miaina anaty constitution ve tsika zao sa tsy miaina anaty constitution efa ao anatin'le ataontsika hoe tapany faharoa anatin'le loha hevitra ifampiresahana mihitsy andriamantoa Pierre Lenoble satria mampatsiahy an'izany ianao zany de hoe miainga tamina hetsi-bahoaka tamin'ny fitakiana zo fototra aloha zany raha ity ainatsika amin'izao fotoana zao jiro rano de niditra teny ary aingana be mihitsy le satria tao anatin'ny telo herinandro 12 andro teo zany de efa tonga de nitsombatika ny rasa de tao anatin'izay rehetra zay hoe sivily tanora hoe nanainga fotsiny moa zany reo ataontsika hoe olona telo teo anivon'ny filakevitra munisipaly n'Antananarivo renivohitra dia namme ainga be an'le izy ny génération Z zay raha nafatana azy teo aloha de hoe tsitsy mitarika io fa de tonga de hoe manira tena fotsiny zany génération Z ho an'ny mpitondra teo mbola tamin'izao fotoana zany de ohatrany hoe robot zany manetsika an'ireo de niazakazaka be le fandehandraha de zany rehefa tena taty amin'ny 14 oktobra de efa hoe andaniny zany reo miaramila anjoro de prise de responsabilité le atao de nisy fanambarana ataony zareo teo tokotany Ambotsorora tamin'ireny fotoany reny ary nilazaina mihitsy fa tena ravatra amin'le institution nisy anao taloha ACDED fa de ny assemblée nationale ihany no sisa mijoro fa niny andro niny 14 oktobra iny de mivoaka ihany koa tao arin'ny saisine nataon'ny solombavambaoka zany fa de fa anao ny fahabangana no tsy fahafahamiasa mahefany eo amin'ny gouvernement de nomena fahefana mena fahefana ny colonel Michael Renirina anangana an'le izy de niverenana teo zany satria de niditra tany amin'le hoe anao investiture tamin'le constitution 2010 de enao mametraka hoe inona moa zany zao le mampisy atsika io de le fianiananao zany de efa mazava be Pierre Lenoble fa ny constitution 2010 zay aloha zany mbola miatra amin'izao fotoana zao raha miatra zay any de manao fifidianana atsika afaka 80 andro zay volazan'ny constitution 2010 fa ny fananganan'ny gouvernement aloha de hafa le 80 andro taty le zavatra atao amin'ny 80 andro mame mission ny gouvernement zay vao mijoro anao asa manomana fifidiana zany gouvernement vao mijoro fa tsy manomana transition izy manomana fifidiana affaire courante satria zay volazan'ny constitution fa rotrany atsika le anaty constitution hoe hanomana ny inona moa filaza azy ny refondation dia hafa ndray zay za ho anteny izy io zany araka ny voalazatsika foy loatra le grefy teo ary mahery vaika satria ao anatiny 20 andro de raha fa fitondrana ohatrany tsisy résistance misy raha ny tokony ho izy zany na ny mpanao fitsiketsena na ny fitondrana tokony samy nahana ny stratégie anaovana ny fa saingy ny ekipa ny Andry Rajoelina zany efa niala tao anatin'ny cercle zay ny taty andaniny koa zany tsy niomana hoe ahoana mo organisation tsika anasika fahefana ty ohatrany tetenanao hoe tsy tena misy feuille de route mazava na tsaiky ohatran'izay zany tokony misy an'izay aloha raha ohatra ko resina le izy misy ny feuille de route na taratasy natao ifandraisan'izy roa reo dia zay ny tonasanan'le izy dia amin'izay fotoana zay misy convention misy clé de répartition ty tsisy clé de répartition ty tsisy convention de verina amin'ny constitution taloha zany zareo io le constitution taloha iny io anefany ny manahirana atsika tokony hoe ialany io tsy manao iny serment iny tsy tokony nataony fa iny moa zany karazana fitaka nataotao pot de banane iny nampidirina anatiny iny ka mety mba iarovana an'le hoe les sanctions internationales sy mety fahatapahandreo vola zay aloha ny tena mbola mampiaina atsika zany amin'ny lasaka hoe aide budgétaire sy ny sisa caisse de l'état mety tsy fantatra zay situation sao de mba nialana amin'izay aloha de hoe alao aloha tsika mandeha milamina amin'ity de ho ito eo
ny anaovana azy ary mety zay ko nanangana satria raha ny vaovao anatiny io de misy ministère manokana ministère d'état zay anakinana mahasika an'leo reo fondation ao anatin'le gouvernement vao mijoro raha zay le izy a tokony ho zao zavatra miseho hoe nisy tsy fahafahany président de tokony verina président sénat tsy eo président sénat collégial tondasan'ny gouvernement ny raharaha fa tsy olona hafa dikan'izay zay nitsika nefa niala anaty constitution na inona ataontsika na ina ataontsika efa niala tao anaty constitution tsika tsy miverina ohatsika raha isanctionné antsika ry zareo efa sanctionné antsika fa ry zareo tsy hitandry zareo le izy tsy coup d'état le izy fa famerehana ny démocratie satria tsy nisy ny démocratie de napetraka io structure io zany zay tokony narahana convention ianareo a dia mitondra ny présidium zay tsy anaty constitution io présidium io olona efa ny miaraka atao président tsy anaty constitution zany anaty constitution raha ihany président raha izay de zay ny tokony amboarina zay de manao ny convention ry zareo fa tsy mifampiandry de miantso ny herivelona rehetrarehetra tsy parti politika ihany ny herivelona rehetrarehetra zay ao anatin'iny ary zay tsy vita anatin'ray volana satria atsona ireo olona reo avy any amin'ny faritany any amin'ny district miakatra eto zay ny tokony ho izy fa le constitution de ile didina avoaka ny ACC-nge andray matoa Pierre Lenoble ohatra miresaka makano hoe mivoaka ny constitution ko ny eo areo am'le andininy fahatelo am'le didininy hoe invite le colonel Michael mba anao an'le hoe andray ale efa nitondrony ao mihitsy ohatra mampatsiahany le tamin'ny 2015 rehefa tratran'le motion de déchéance ny Floerra John-Armampianina de niditra satria le ACC zany raha azo tsara le izy de non seulement gardien de la constitution fa mijoro koa izy zany mba hoe régulateur de tsy haiko ny filaza azy mety hoe mba isin'ny paix sociale politique de mamoatra satria tamin'ireny izy hoe pacte de responsabilité tsy ao anaty constitution zany fa de hoe aiza disika hoe vao diala ny crise de hiverina amin'ny crise fa alao aloha mba mifandamina mba hierovana le institution misy fandaminana atao marina zay kanefa kosa okajana foana ny constitution voalohany mbola teo raha John-Armampianina mbola teo tamindreny fa premier ministre fotsiny novaina ny alana article 54 ny constitution zay le izy zay dia inona to fa itiny filoha tsy eo filoha sénat tsy eo premier ministre tsy eo de inona zany raha ny teny tokony izy anao fividiana tsika afaka 70 andro zany hoe raha mihinanao zany inge zany de hoe le ACC zany nampitsapaka ve sa ahoana fandeha le satria raha le fomba iasan'lay fitondrana am'izao fotoana zao ty nge zany de no manaraka le zavatra navoaka ny draroto amin'ny ACC ny fahavara amby folo volana oktobra oe afaka zay azo nataony filoha koa ny ohatra zao ny président am'izao fotoana zao azo ny atao bon efa nahazo fahefana feno dia horavako dolo ny rehetrarehetra io manao convention tsika afahatsika ny alana amin'io zavatra sady tsy constitutionnel no tsy anticonstitutionnel zay zavatra roa zay manahirana atsika zany hoe mety de tena ahafahany zao fitondrana mijoro zao miasa loatra ve zany le izy sa ahoana ina marina le aya ao anatin'le tsy afaka miasa fitondrana io niny zavatra ataondry zareo satria vao miteny de constitution zao andininy zao tsy mety io tsy afaka izy satria tsika nao changement fanovandravitra inona ho vita anatin'izay satria ho sakanana ino anaovana serment dia fafana io fafanadolo rehetrarehetra dia am'izay fotoana zay misy convention ny fanarahantsika malgasy tsy ilayntsika vahina velona zany tsika no manao convention tsika eto dia milamina io zay ny convention tokony ataotsika ka sao de kosa hoe efa andalana ny fianomanana ny anaovana le concertation zay misy an'le autorité morale moa zany ny FFKM io ka sao de hoe iandry an'izany zany zavatra resahanao zany anao fanofandrafitrika ka zay tapaka ao anatin'ilay concertation no eo zany ny tena mandeha am'izay le hoe endrikan'izay fanovana resahany zao fa fanomanana nyty le fotoana eo am'lay constitution am'izao fotoana zao sy zay ho tapaka mandritra le concertation nationale ka tsika teo moako maika loatra maika atsika zany tam'le nandravana ny gouvernement
maika atsika am'izay nefa ny grève tokony mbola nandeha zany teo de ao zareo zany manomana ny convention de iny avy eo ratifien'le rotota de eo zay misy ny clé de répartition fa tsy hoe akory hoe rava tya de na anao mandeha andoly fa anjaranay mpanao grève de naraha tsy zany tsy zaotra zay le izy fa misy clé de répartition de fa mihinanao zany azy zany de ohatrany hoe sao de fa mba tsy contexte sao de fa mba hors contexte le fomba fiasa tamin'ny andron'ny exopole expolé sy ny sisa hoe fandaminana politique zany de misy clé de répartition de zarazara seza nefa tia mety hoe sao de zavatra fa mirazotra mihitsy zany satria efa namoaka lara-pamena misa enina zao raha ity fitondrahany ity de manoko hoe fisitrany ny jiro ny rano ny fahasalamana ny mikasika ny éducation ny resaka asa ao amin'ny tanora de aty amin'ny 6e tia le anomanana le fanavozana rafitra le resahanao tao efa mazava zany le zavatra ho atao ka zay le ataoko hoe sao de fa hors contexte zany zavatra clé de répartition zany sao de andamindamina resaka politika de fampizarazara seza nefa tsy zay le tsy fampizara seza le izy tsy fampizara seza mihitsy fa reto le grève tao analakely misy tsy faly zareo satria ohatrany nisy récupération nataon'olona zahay ve ozy zero nanao any rehetrarehetra de rehefa hanao an'le gouvernement tsy jerena akory ny zahay mba tokony consultena izy aiza ny anay fa tsy zany le izy eny ny rafitra nge be deaibe satria eo ny gouvernement izy raha ny filakevitry ministre natao maly de abrogé daholo ny gouverneur any anivon'ny région zany mbola misy maromaro ihany koa mbola afaka ametrahana olona ao anatin'izany mety eo indrindra ny zavatra manahirana ny abrogéna le gouverneur de iza no mitondra any zao atsika zao ny raha etaninare fotsiny jerentsika samy manao zay saim-patana le olona na circulation amin'ny lalana fotsiny aza misy miditra sens unique tsy mibedy tsy afaka miteny le polisy satria mena mbanimena izy tsy afaka manao ninina izy de mijery fotsiny ity fa misy lalina sens interdit hidira moto za zao iny amin'ny villa ambanin'ny villa Berlin nampime de misy moto miakatra avy any tonga ambony akaiky villa Berlin sakana amin'ny polisy de notsarinare moro de nandeha mafy tampoka izy ny lasa nitsoka an'le polisy tsisy ninino tsisy zay zavatra misy amitsika eto ka anarenana zany rehetrarehetra zany dia mila ny fanomanana zany mila fandraisan'ny tsirairay mila fanazava-kevitra le any amin'ny distrika maro za zao tany avaratra tany tsy matsapa le olona fa tsisy tsonony zany fitondram-panjakana zany nola ino eo nefa ty efa lazaina fa ravidolo zany rehetra l'effectivité de l'état zany tsy hita ka tsy fantako manahoana ataondry zareo ampahaingakainga anazy ie fanasana tsany dia maneho fahavononana isokatra eno raha ny eno an'lay ataontsika hoe discours d'introduction zany a zay nataon'ny filohampanjakana colonel Michael Renirina tamin'ny anendrena fanolorana an'le membre ny gouvernement reo de anisan'ny resahana zany ny toromarika eo andreo ministre hoe aiza mieno enoy na alipody arinareo any am'de misy anareo de zay ngely izy zany tsara be ny zareo zany hoe tsy hoe akory izy anao ohatran'le langaziny teolo hoe zay zao ny eto fa izy zany de mametraka hoe république Madagasikara iarahamanany tia dia misokatra ao anatin'izany hoe mifampieno de mifanakalo hevitra de hoe aza velerery zay fa andao ifanampitsika ohatrany efa mba dingana lehibe nge zany dingana lehibe tsara le izy za tsy mitery hoe tsy mety le izy fa le natongavana tam'izay mahatonga le olona mbola monomonina ohatrany hoe mihina mangazo mangidy andrahondra fozana zany lany fa lany amin'ny menimeny mangidy izy ty sady mihinana ihany ka zay direo zao reto GNZ reto anao conférence lehibe conférence de presse lehibe izy amle 31 ao am'le pavé de zay milazainy de zay tsy manaiky anao tsy manaiky io gouvernement io le problème zany le natongava PM teo ny tsy tantiny sasany tamindreo satria tsika ny tsy manaraka constitution raha voalaza sasany miteny manaraka constitution tsika inona ary le izy
article 54 zay satria zay moa la resany hoe efa nisy majorité présidentielle vaovao tsy mba zaza de mandeha ao anatin'zy satria mety makatahaka angamy satria tamin'ny fotoana niakaran'ny président Rajonar Mampianina tao amin'ny fitonana tamin'izany fotoana zany izy tsy nanana député akory ary ilay izy nefa dia reny ny zavatra miseho de ohatran'izay koa le tetsy amin'ny 73 député tsy mitovy satria zao ianao rehefa safidy groupe parlementaire satria reto efa eo tsy afaka mivadika groupe parlementaire hafa anao mandrapatapitra ny mandany iny législature zay le voafeny l'article 72 anaty constitution tsy afaka mivadibadika le olona ka nivadibadika ry zareo nanao majorité vaovao de zany no vakoantsika miaina anaty constitution ve tsika sa miaina ivelona ny constitution tsy afaka manao an'zany rehefa io safidina tany eo voalohany de tao ihany ianao tamin'ny Rajonar Mampianina tsisy mbola tsy nisy député de lany izy de tao izy voafidy député voafidy député tao izy voanamorona groupe parlementaire 73 député tsy mbola niova mihitsy zareo mbola iny ihany satria mapara 1 mapara 2 mbola reny eo fa ty anankiray ty nifindra ohatran'ireny tantely reny nifindra toerana aty ndray misy mamy zay ma tsy mety an'iny de io zao hoe mandika lalam-paharorenana indray le zalahy reto raha tsiny am'le hoe le zalahy fa reto namana reto ia anaraka dokam-barotra kely vetsivetsika de afaka miaraka ampihany ihany koa sady mitony fanazavana miaraka amin'ny vahiny mba hoavy